s'imprite et gâte, réalisé par des Africains pour des Africains. Et Tananan'ny Arikisuni Andry Rajoelina pour la Politika Madagascar. Dia misy ihany koa famantarana ny AR1 dia misoratra toy izao ny soratra eto. Eo ambany dia iny ny andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny Republika Madagascar, fanokanana amin'ny fomba ofisialy ny ampahany Ambodifasina, Ambohimanga, eo amin'ny lalambe migidana AR1, première autoroute de Madagascar, Tananan'ny fahavalambin'ny folo Aogositra. Ireo fototrafitrasa lazaina fa rearea, fototrafitrasa lazaina fa mampandroso, fototrafitrasa lazaina fa ataontsika hoe miazakazaka ka ilazana fa hoe tsy sokony miaraka aminy zay tsy maraka an'ilay hafainganam-pandeha lahara-pahamehana ve izy ireny ho an'ny fiainam-bahoaka. Isika mpiaino sy mpanaraka fandara izay nanaraka ary nandray anjara mivantana tamin'ny fandarana teo dia efa manam-pirofo sahady aloha fa tsy lahara-pahamehana velively ireny zavatra ireny, tsy ireny akory ny mamparary ny vahoaka, tsy teleferika ny mamparary amin'ny vahoaka, tsy autoroute ny mamparary ny vahoaka. Isika no nandray anjara tamin'izany ny resaka Tomasina, Andilamena, lalana makany Toliary, ny any Mahitrano efa niantso teo koa, ny any Antsirana efa niantso teo presque manerana ny nosy efa tafiditra ary efa nandray anjara mivantana tao anatin'izany avokoa ary dia tafiditra tao anatin'ilay hoe fitarainana izany faratsiany lalana izany. Faratsiany lalana satria ny lalana tompoko dia misy fifandraisany lehibe amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy, amin'ny fanatsarana ny fiarinimponina ary amin'ny fampiroboroboana sy fanatsarana ny toekaren'ny firenena iray manontolo. Izay lalana izay nefany dia mampiteniny moana hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary eo no fanontaniana mipetraka hoe inona marina no tena tamberina andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana ho an'ny vahoaka. Izay tamberina andraikitra izay tompoko adidy ary andraikitry ny mpitondra fanjakana no manome an'izany ho an'ny vahoaka, na miaingany amin'ny commune anao, na miaingany amin'ny distrika, na miaingany amin'ny faritra, miainga amin'ny firenena iray manontolo. Azadiny fa isika izay mampiasa lalana dia mandray anjara manome vola ho an'ny fanamboarana sy fikojakojana ny lalana ianao zay, na mividy lasantsy ianao, na mividy solika, na mividy pétrole avy eo anatiny moa lasantsy solika ho an'ny fikojakojana ny lalana, mandray anjara ianao ao anatin'izany. Raha ny zava-misy nefa misy ve izay tamberina andraikitra izay, ary zay no mampametra-panontaniana hoe mirearea ny mpitondra fanjakana fahaly ery fa hoe filohan'ny sadek ao anatin'ny ray taona moa zany ary efa nandray an'ilay ataontsika hoe fanion amma hoe filohan'ny sadek azay amin'ny ankapobeny nefa dia ireto ny fanontaniana mipetraka hoe ny sadek, ny fidirantsika ao anatin'ny sadek zany dia misy fepetra ao ahafahantsika misitraka tombotsoa. Fepetra voalohany takina amin'izany dia ilay fisiny ataontsika hoe état de droit, izany hoe ny fanjakana tandalana. Tsy resaka fa fanontaniana no petrako hoe tandalana ve i Madagasikara. Raha tandalana Madagasikara aiza ho aiza ilay raha mbo malaza, aiza ho aiza ilay resaka boina 77 ohatra fotsiny zany resahako zany. Anisan'ny fepetra nefa zany mba ahafahana misitraka tanteraka an'izany ataontsika hoe fiombonana eo anivon'ny sadek zany izay fisin'ny état de droit na fanjakana tandalana zay. Manaraka izany izay efa noresantsika teto, izay mbola horesantsika koa ngambany avy eo satria dia maromaro isika no mitaraina ao anatin'izy ity ny fananana lalana azo antoka, lalana tsara azo ivezivezena mampifandray ny faritra tsirairay avy, lavitra n'izany ataontsika hoe ampanina eny amin'ny lalana
ka tongava ny malaso orobainy sy ny sisa izany anisan'ny fepetra faharoa takina ao anatiny. Fepetra takina ihany koa afana misitraka an'izany sadaiky zany de ny fisitrahana rano fisotro madio. Izany tsy mitaraina ao anatiny zany, misitraka rano ve isika araka ny tokony ho izy, satria na ny fotoana akanany rano na ny halaviran'ny toerana akanany rano de misy fepetra tsy maintsy takina ihany koa ireny. Fa tsy tahaka ny antsika hoe mifoha amin'ny ray maraina ianao amin'ny enina maraina ianao vao mahazo, mifoha amin'ny 3 maraina ianao amin'ny 7 maraina ianao vao mahazo an'izany rano fisotro madio izany. Zany rehetrarehetra zany. Eo ihany koa ilay herinaratra. Ny herinaratra moa zany amin'izao fotoana zao de efa tsy lazaina intsony fa de tapaka lava, tsy vitany hoe tapaka lava fa mitohy ary mitombo ny ora fahatapahany. 3 zay sa 4 ny resako teo ilay état de droit, ny resaka lalana, ny fisitrahana rano, ny fananana électricité stable, ary koa ny fiahina ny isam-batan'olona. Fiahina ny isam-batan'olona zany de ilay ataontsika hoe sécurité physique an'ilay olona mihitsy, hoe tsy miahiahy ianao zany rehefa ka raha ohatra ka mba mivarotra kisoa handeha hody any tanàna, mba tsy mitebiteby ianao miaraka amin'ilay vola, tsy miahiahy ianao mizesta na amin'ny style mitondra volamena eny amin'ny sofina eny ambotiny sotry, zany moa mety zavatra tsy opposé satria tsy maintsy isy ny sito mahery isy ny fanendahana ao anatiny zany. Izany ilay resaka sécurité takina ao anatiny. Ny olona ne amin'izao fotoana zao na ny any amin'ny base toliary fotsiny ary efa amam-bolany zay any atsaha ny vatan-dehilahy ao antsany simo non ao any atsaha no matory ny vatan-dehilahy, satria ny samy malagasy ihany no nasaina ny fanenjika ao anatrehan'ilay izy, natsangana ilay hoe voro mahery miaramiasa ampitany filamina. Zany rehetrarehetra zany de ataontsika hoe sécurité an'ny vatany zany, ary indrindra ny sécurité an'ilay fampiasam-bola ny tsirairay avy. Eo nahita n'ilay vaovao nataontsika tao amin'ny Cool TV de tamin'ny farany herinandro teo le rain'ny mpianakaviana izay 3 ariary ny vola fampiasany bebe izy apo izy bebe mari raha tsy iso izay be de be no nanao réaction tao anatin'ilay izy, ary be de be ny teny hoe zay mba hanampy vona hanampy an'olo tanana sinsisy. Hitantsika amin'izany fa raha ohatra ka reny mpianakaviany reny zao misy an'izay fanampian'izay, mino fa tsy maintsy ho tamy koa zao ny avany sinsisa handroba zay kely eo ananany, zay kely apelatany. Hitantsika amin'izany fa tsy misy an'izany sécurité zay. Raha piasa vola ny mpandraharaha malagasy, ny tanora malagasy manahoana zany sécurité na investissement izany eto Madagascar. Afaka misehatra malalaka ve ny tanora, afaka misehatra malalaka ve mpandraharaha, afaka mitsisy ataontsika hoe misehatra tsy misy fanenjehana ve ny mpandraharaha zay ataontsika hoe enjehana amin'ny alalana etra, amin'ny alalana aba sy sisa amin'izao fotoana izao. Izany rehetrarehetra izany no fepetra takina afahana ataontsika hoe misitraka feno an'izany hoe mampikambana ao anatin'ny sadaiky zany. Ka raha izany no voavahan'ny mpitondra Andry Rajoelina moa zany ny filohany amin'izao fotoana izao mino fa mba misy azo ataontsika hoe azo tsapaitanana kely ihany ny fotoana ray taona hitondrany ny malagasy an'izany. Fa raha ny akotran'izany, ny akotran'ireo tsy voava na ny ray amin'ireo mandringa de tsy hitako zay ho tombotsy ho azo tsika amin'ity sadaiky ity. Ary ny tena olana ao anatiny de tsotra, efa mametraka sika ary efa mahafantatra an'izany ny mpitondra hoe ireto sy ireto ny olana mila vahana ho an'ny vahoaka, ho an'ny tanindrazana, ho an'ny mponina, nisy ve ny firosoana ao anatin'izany famahana ny olana zany. De fanontaniana mipetraka zany le fenoasina moa zany efa tonga ety ihany koa, fanontaniana mipetraka zany tsy haiko hita no afaka nampianao an'izany fanazavana zany. Ya aterina sy atevenina izay araby zay ho amintsika mpanaraka ny fandaharana dia honan'ny fandehana eto amin'ny 8 teboka 7 amin'ity maraina ity, sady ho resahana ihany koa mahakasika an'izay hoe fitaterana lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka.
raha tamin'ny farany herinandro iny a dia 10,000 teo a ny isan'ireo olona izay nandeha tao anatin'ny téléphérique. 10,000 ampitomboy amina sarany 3,000 ariary. Ary raha izay zany ny tahapavitrean'ny mpandeha téléphérique tao anatin'ny sabotsy iny aza dinoana nefa fa ny voavoalohany tahaka ireny no mampiazakazaka ny vahoaka malagasy. Zany hoe tsy azo tsika anaovana tombana zany ny amin'ny hoe manahoana ny fahavitrena dia hoe tsy maintsy 10,000 isan'andro na mihoatra na ray alina isan'andro tsy isy aloha zany hoe ray alina isan'andro tahapavitreana ao anatin'ny ray andro. Fa io zany tsy maintsy eny io arakaraka ny fotoana. Ao anatin'ny 20 taona zany firy no mandeha isan'andro ao anatin'ny téléphérique. Zay zany kajikajy mila petraka. Dia raha makany amin'ny atao hoe kajy ny reny vola zay notrisaintsika 180 millions d'euros nanatanterahana ny fotodrafitrasa téléphérique 10 isanjato ny zanabola verina. Dia mba hieritreretinao ne zany 2160 millions d'ariary 2160 milliards d'ariary ny vola ho averin'ny Madagasikara. Mbola tsy ao anatin'io ny solika Gaëtan amin'le gropy ny gropy. Mbola tsy ao anatin'io ihany koa ny karamampiasa. Mbola tsy ao anatin'io ihany koa ny maintenance rehetrarehetra. Aza dinoina fa tsy hoe mandeha io dia ao anatin'ny 20 taona io dia io izy hitantsika androany io. Ny kabla rehetrarehetra mbola mila fitsirihana daholo zany, mbola mila fanamboarana zany. Raha ny etany zany zao amintsika amin'ny teny zao 100 isanjato tsy hitovy amin'ny etany androany 100 isanjato ny etany afaka 5 taona. Dia mipetraka zany ny fanontaniana raha io ny vola tsy maintsy ho alefa otrosaina ao anatin'ny 20 taona ohatrinona amin'ny vola tokony hiditra amin'ny Madagasikara. Eo zany mametraka ny hoe laharam-pahamehana ve le fotodrafitrasa. Marobe ianareo no nyteny tao anatin'ireny ny tena ilaina malaiky androso. Tsia tsy ny vahoaka ny malaiky androso fa elo hoe androso nefa hibabitrosa any ny olana. Dia mampalahelo sady mahaletra fomba mieritreritra n'ireny toe-javatra nisan'ny vaovao horonan-tsary navoaka tao anatin'ny tambazotra tserasera ny farany herinandro teo hoe ty posiko mijery ny fahotraham-bahoaka ole retsy a. Averiko ihany zay mihitsy mantsy le fitenenana. Ny posiko ety ambony mijery ny fahatram-bahoaka. Andry kako ianao lozinina. Fa tena marina ilay izy mahantra tokoa aloha. Ary taiza teto ambonin'ny tany no nisy firenena nanao téléphérique ka lalana gokagoka simbasimba fitaterana ny fiara hoentina fanaovana fitaterana manerana an'ireny vohitra mataroky. Raha izay ny fitenenana anazy tsy omena tsiny amin'izay fotoana izay ny tompon'ny fiara sy ny coopérative mataroky satria tsy omena tsiny ianareo anatin'izay. Matetika ane dia maninona moa ny mpitatitra e tazomitsika foana amin'le hoe enjato ariary io fa tsy vitan'ny vahoaka malagasy no mihoatra an'izay. Marina lohatra eo satria na ianao zao kosa no ampandoavina 10,000 ariary amina sarandalina taxi be na ianao manome an'iny ary mbola sahirana ihany koa ianao mieritreritra ny fandaniana ao anatin'ny tokantrano. Anefa ihany koa ny mpitatitra ho tazominao 100 ariary ny sarandalana manahoana nefany ny tombony rehefa tonga ny fotoana ny ariva ao anatin'izay ny solika ny versement zany rehetrarehetra zany totaliana ao anatiny. Eto anefitsika amin'ity vola be honerana ao anatin'ny téléphérique ity trosa zay ho babeny ny taranakitsika menakavy taranako ny vahoaka malagasy zay tena malagasy hoy raha io vola io nanatsarana ny fitaterana ny kalitao an-lalana ary ny tena manimba ny fiarany tsy mifamezivezy tsy ny fiara eto andrenivohitra ihany fa na mivoaka amin'ny faritra dia io resaka lalana simba io nitedadedaka mihitsy moa nareo no Autoroute avela izy nataonareo hoe 20 kilometatra dia izay indray no ataonareo populara be eraky ny tapy tanàna zay ny teneninareo dia taterao
zeny akenareo tamin'ny vahoaka malagasy nanaovanareo fianianana de tanterao aiza le rain 13 fa de gokagoka fotsiny lalana de jolofotra fotsiny mivovoka de mba nanao kely fotsiny io le hoe fandraisana anjara zava-dehibe fomba ratsinareo io zay tsy fomba malagasy no anisan'ny mampidikizy ohatr'izao anyty fireneny ty raha ndresaka ny amin'ny téléphérique teo io le trosy io ahoana ny ahitantsika an'izany vola be izany anonerana an'izany fa mbola ao anatin'izy io zay nyteneniko teo le hoe fikarakarana an'ilay téléphérique sa atao fikojakojana sa atao ohatrany fa fikojakojanany atao hoe toeram-piasana orinasa-panjakana ny resaka hôpitaly toeram-pitsaboana eto Madagasikara ihany ty téléphérique ity de mba halaivinao saretsainany amin'ny fomba hoanany amin'ny rano Madagasikara any vola amin'izy io raha ny atao hoe vidin'ny tapakila nandeha anany tsiraray avy angamba mety ny karama ihany voaloha ny fikojakojana ihany voaloha de ny trosa makaiza aiza ny anonerana ny trosa lazaina fa tonga ny fiara bus électrique mandeha amin'ny herinaratra fa rehefa dinianao ihany koa io efa misy teto amintsika ane ny hoe bus classe zay miala kokoa amin'ny sarandalana mahazatra fa io rehefa ariva ny andro milaza aminao fa tsisy mahakilasy azy intsony fa tout le monde debout araka le hira mipanakanto tout le monde debout ao anatin'io tsangana daholo ny rehetra ny maraina ihany zany misy an'izany hoe ianao de mipetraka amin'ny seza de malalaka tsara tsy misy ny seza volamena fa rehefa amin'ny ariva de mitsangana daholo ny ampivoan'ny lala tsara rehetra fa misy mandeha le izy fa ndao nge jerena koa hoe rehefa tonga eto koa le bus électrique zay efa misy sationatona ny tonga eto ohatrina ihany koa ny sarandalana iady ao ohatrina sarandalana zany ho takina mety ho 500 ve mety 2 ve azadinao ihany ko fa raha tonga eto io mifikozakojanan'io ihany ko tsy afaka ny anao sovaly mianto bilina isika mba hananatsika n'ilay fotodrafitrasa tena mipetraka voakojakoja maharitra de miaina ao anatin'le hoe voara-maso tsara fikojakojanany reny fananam-panjakany reny fananam-panjakany iny rehefa tonga eo fa tsy fanananareo no mitady trosa ho an'ny vahoaka malagasy ny nataonareo de ndao ary raha izay vola be dehibe mitakovana lolo avitsika mianakavy izany trosa ny Madagasikara raha ny resaka fitaterana no resahana inona ny tsy nahavitatsika lalana tao anatin'izany inona no raha-pihavanana ka tsy nisy raha ny fampiresahana amin'ny manoloanan'ireo fitateran'ireo amin'izao fotoana izao raha ny tapany maraina teo zao ohatra de ny fiara mitatitra vianivato makaty de tapaka aloha zany ny lalana fa tenana ny fiara izay mandeha de satria ve hoe afenina ny reto tompona ndraiky mpanjakana afrikana miaraka amintsika reto hoe tsy misy embouteillage Madagasikara fa mba atodio kely ene le caméra aza atao fotsiny hoe eto ihany ny sary rehefa mikisaka kely eto ny angle de tsy mety fa aloha atoato ihany de ohatrany hoe tena mamirapiratra tonga amin'le hiram-panakato mahazo-7 iny sahiny mamirapiratra mamirapiratra tokoa Madagasikara rehefa ianareo no mampijery ao anatin'ny sary fa ny hitany vahoaka malagasy ivelany sarinareo de fahoriana ny ivelany zay hitany vahoaka malagasy akehitriny ao ny resaka hoe trosa fitadiavana ny haniko hoany mampikilay eo ihany koa ny fampianarana
vao tamin'ny faran'ny herinandro iny tafaresaka amina rem-pianakaviana anankiray manana zanaka 7 mianadahy 7 mianadahy ary ny saram-pianaran'ny vavy evo zany hoe eny amin'ny ambaratonga faharoa dia efa tafiakatra any amin'ny 7,5 alina sekoly mpinoana zany inona nefany mety ho gaga ianao mpiaino raha miresetrerana zany hoe fa maninona zany maninona raha mitady fianarana mora kokoa nefa jerena ihany koa anefa nylenta n'ilay fampianarana sy ilay sakafo-tsaina omena an'ilay zaza le ankizy lay taranaka mba hananany ho avy mamiratra amin'ny fiainana oriana na dia fantatra sy manjavozavo ara ao anatin'izao fiainan'izao fa ho mafy ny fiainana ao anatin'ny 20 taona ho avy raha ny zava-misy sy ny tsy fahaizana mitantana amin'izao fotoana itenenantsika izao dia eritreretinao zany raha manana zanaka 7 mianadahy 3 mianadahy ianao ny anjadin'ny saram-pianarana tahaka izany ho aizanao le an'ray aman-dreny dia aza miteny nareo hoe rem-pianakaviana ohatranareo ho anareo nivon'ny fitondram-panjakana hoe rem-pianakaviana ohatranareo zay mahatsapany tsy izany no ilaina tsy ianareo miteny amin'ny vava hoe mahatsapa fa ianareo miasa ho an'ny vahoaka malagasy ary hita koditra ho an'ny vahoaka malagasy ary miatraikatra anaty volan'ny vahoaka malagasy fa mimpandrosoana dradradradrainareo isan'andro aza miteny ianareo hoe mandroso Madagasikara tsy maintsy nazany teny zany fotsiny arany dia tokony efa miteny ho azy ny karatra e mazava be zany Madagasikara tsy maintsy mandroso hitan'izany fa mbola tsy mandroso Madagasikara fa mbola ho dakadakana fotsiny amin'izay tianareo anaovanareo azy hoe tsy maintsy mandroso ty forsena fotsiny na dia fa hitanareo raha misy fanohitra tsy mampandroso amin'ny Madagasikara ao dia ny fitiavatena ny kolikoly sy ny resaka tsy fahamarinana ataonareo ny tsy fahamarinana ataonareo ary ny tena isany tsy mbola hampandroso amin'ny Madagasikara ihany koa ane dia efa hitanareo fa tsy mahavony tenanareo raha zany ohatranareo le retsy e mahametra-pelany mba hamarina mafy e fa tadio ane fa tamin'ny fotoana 7 zay rehefa nanonga-panjakana ianareo nanongana fanjakana nareo aloha tsy dosina ny tantara tsy andiso tantara isika rehefa nanongana ny fanjakana nareo dia ina ny zavatra misy zao moa ny arikarena tsika tsy fanipoditra akondro fa zay mipetraka eo amin'ny toerana io ny tompona andraikitra fa nareo raha niakatra teo nareo ny vanomben'ny 14 tsy niteny mihitsy nareo hoe ny fitondrana teo aloha tsy nampandrosoan'ny Madagasikara ka tsy maintsy izany ho ampandrosoan'ity Madagasikara ity tsy hoe nanontsy fony tsy metiny teo aloha mariana moa zany fa tena ty olan'ny herinaratra ity tsy vaovà mihitsy dia ina zavatra nresanareo nandresy lahatra ny vahoaka malagasy nareo fitady vahaolana ao anatin'io 14 manda 2 zao a ny fitondrana amin'izao fotoana izao 2 taona zay ny lasa tamin'ny manda faharoa dia ndao ara ho resahantsika atao ara hoe tsy ampy ve ny fitondrana tao anatin'izay 14 voalohan'izay sa mbola kandrarandrana fotsiny tsapatsapa vody akoho ka rehefa tsy maloto atody dia lasa kobaina zany zay vahoaka malagasy e lasa kobaina ianao e ary amin'izao fotoana izao mbola tsy hita mazava ihany hoe makaiza le tena fampandrosoana hoentin'ilay fitondrana inona le politika mpandrosoana mahavaolana ve dia ndao mba homena isa e mena isa hatramin'ny 20 aotra hatramin'ny 20 firy no menareo raha ny tenanareo dia mitakinareo hoe 20 amin'ny 20 20/20 nareo fa ny zavatra misy iana ny vahoaka malagasy natao ara hoe vidina ranomainty ara tsy azonareo koa raha homena isa nareo fitondram-panjakan'ireo any amin'ireny resaka hoe atao hoe fifidianan'ireny atao hoe ositra maro isan-karazan'ireny hoe anisan'ny filoha tanora indrindra mahay mitantana ty Afrika manana leadership zay tsy fantatra moa hoe iza mamolavolan'ireny
de mitapombava fotsiny sy mitapomaso isan'ny vahoaka malagasy oaka le retsy a tena ny filohantsika eto Madagasikara hono mahay mitatana nefa ny reo zavatra misy oviny ianao mba nahitana filaminana nahita fandripahalemana ihany koa mbola ito anatin'izay resa